Tao anaty mivalandresaka ampanao gazety nataon'ny ministry ny Fitsarana pitana ny tomboka sepanjakana Noeline Ramanantenasoa ihany koa no niresahany mikasika ilay fametrahana ny haute cour de justice izay raha fitinina moa zany dia miala andraikitra ny tompona andraikimpanjakana zany hoe tsy azo tanana ho tompona andraikitra amin'izany mihitsy tsy fahataterahan'ny fananganana haute cour de justice amin'ny fotoanany zany ny fanjakana misy amin'izao fotoana izao izay efa mba miezaka fa ny teo aloha aza ozy tsy miezaka mihitsy nametraka an'izany ny fomba anaovantsika anazy hoenotsika aloha le feo an'ny ministre ny Fitsarana zany iainganiny fa makafakatsika ary akoatran'izay dia hitondra analyse fomba fijery zany tsika araky ny lalàna mihitsy juridika zany argumentation juridika hamalitsika an'izay teny ny ministre ny Fitsarana izay hoe misy ihany kosa azo edikevitra ao anatin'izay resaka izay ary raha fitinina zany ny any fahitako azy aloha mazava be raha ny tontolo ny resaka rehetra izay nambaran'ny ministre ny Fitsarana dia porofoko amintsika fa tena mazava fa ny fahefana tanteraka mihitsy zany hoe ty fitondrana misy amin'izao fotoana izao ty mihitsy no manao izay tsy ahavitana soma tsara n'izany fananganana ny haute cour de justice izany ary ho hitatsika nge rehefa anazava araky ny lalàna rehefa avy eo rehefa henotsika ihany koa feo an'ny ministre ny Fitsarana mitombona sa tsy mitombona zany argument entiny zany dia hoentsika ny voalaza Lalampanorenana dia hoentsika ny adevitra dia hiaranao an'izay conclusion izay sika indro arahantsika aloha le feo an'ny ministre ny Fitsarana raha ny voalazanareo hoe 5 janvier dia tsy fantatro moa raha ohatra hoe tsy maintsy feno ny olona sotro tena rehetra voalazaina hoe mitsangana izy fa raha ny HCJ zao jerentsika dia misy efa mitsangana ampahany any dia mandeha ihany ny asa ihany ilay izy ka tsy dia mbola misy ty lalàna vao nataontsika tsy misy milaza hoe tsy afaka mijoro raha tsy feno izy rehetra fa miezaka araka voalaza teo miezaka avokoa araka izay tratra anolotra ny solotenany ny entité tsirairay avy ka raha misy entité izay mbola taraiky farafara zany dia amin'izay fotoana izay dia tsy misy ao anatin'io lalàna io milaza hoe tsy maintsy feno izy rehetra vao mijoro ary le izy koa tsy voatery hoe mijoro androany io dia hiasa androany hoe izy fitaraina na izy fitoriana androany fa ny fanambona atao dia hoe hiezaka ampijoroan'io misy fitondrana ny fandimby teto nandritra ny taona maro de régime en régime tsy nisy nahatsangana an'io fa rehefa tonga ty fitondrana vaovao ty dia natao anatin'ny constitution izy dia miezaka hoe anangana an'io fa le hoe tsy maintsy complet izy amin'ny 25 décembre angamba kosa 25 janvier angamba kosa dia efa tsy haiko ny filazana azy hoe raha ny teo aloha régime telo efatra mifandimby tsy nahatsangana ka raha mba miezaka ty régime anankiray ty mba hanangana dia tsy maintsy atao tery-vaimanta hoe tsy maintsy 5 janvier io indraindray miankina na tsy miankina amin'ny volonté ny fanjakana samyrehefa volonté tsika mianakavy no atateraka an'io ara-potoana dia zay lazaiko hoe tokony hitsangana izy kanefany raha misy hoe misy taraiky ny entité sasany nanolotra ny solotenany dia ataoko fa tsy dia hoe anakianana hoe tsy misy fahavononana anangana anazy kosa amin'izay fotoana izay fa le fahavononana anangana azy dia fa ao ary efa maroso any amin'ny conseil de gouvernement hodinina ilay volavolan-dalàna amin'izao fotoana zao aloha ny zavatra apetratsika voalohany indrindra ao anatin'izay resaka nambaran'ny ministre ny Fitsarana izay tsy misy ozy lalàna mamaritra hoe tsy maintsy feno daholo mpikambana ao anatin'le izy ao anatin'le haute cour de justice zany zay vao afaka mitsangana fa ny HCC zao ozy io tsy mbola feno ange ozy nefa afaka miasa ihany zay mihitsy le fony problème voalohany indrindra aloha ny adevitra voalohany indrindra aloha ao anatin'ny haute cour de justice io dia miverina indray le hoe finiavany ty fitondram-panjakana ity hanao interprétation an'ilay Lalampanorenana araka izay mapetipety azy araka ny tombotsoany zay manko nefa natao raha ny tena marina nge tsy tokony hisy adevitra mihitsy ny ty resaka fananganana ny haute cour de justice ty satria tena mazava tahaka ny masoandro be lohataona miariary taka ny tafika andrefa tanàna ity
fananganana ny haute cour de justice ty raha ny voalaza Lalampanorenana manodidina zany haute cour de justice izany fa ny tena olana hoy de hoe efa hitantsika taratra foana ty fitondram-panjakana ity fa tsy mba nanam-piniavana mihitsy hatramin'izay hanaja tsy misy fepetrana hoe aminao respect inconditionnel et strict an'ilay Lalampanorenana lasa zay tiany foana de rojo itny arak'izay mapetipety azy eo ihany io tsy mipetraka etsony la hoe interprétation stricte l'interprétation stricte de mazava be 12 volana ny fepotona metrahana an'io 12 volana awarina ny investiture zay ny voalaza le Lalampanorenana fa ny tena marina hoy nanomboka tany amin'ny 1450 io tsy fanajana Lalampanorenana io fandikana vilana Lalampanorenana io de io tohizan'ny ministry tsy tahotra tsenatra nefa ministry ny fitsarana zany ianao tokony olony lalàna enao modely voalohany amin'ny fampanajana ny lalàna enao indray mijustifie mamerarina an'io fitsarana avy mba Lalampanorenana efa tsy fidiny io satria fandikana lalàna vilana ny dikan'io tsy misy an'izany fametrahana pahany mpikambana ao anatin'ny HCJ zany mihitsiny fa raha ny tokony ho izy tovy daholo ny fepotona esan'ireo mpikambana ao anatin'ny HCJ reo haute cour constitutionnelle ireo de fito taona zany tsy mbola nisy hoe tapitra mandat ny sasatsasany ao anatin'ny HCJ de soloina aloha fa ny sasany mbola mijanona eo ihany amin'izao zany izy mpikambana ho tapitra mandat alohan'ny mpikambana sasany zay na tonga ary io zay le teneniko hoe tena le izy angeo tsy mila hitarina betsaka tena io zany mila bonne foi fotsiny ianao mamaky an'le voalaza Lalampanorenana tsy mila mahay be tsika raha mba mahatakatra an'izany de ianao ministry ny fitsarana izay manam-pahaizana mikasika ny lalàna mahay an'izany modely n'izany fanajana lalàna zany hoy de tsy ahafantatra ve fa ny mahatonga Lalampanorenana nametraka karazana disposition transitoire tahaka ny haute cour constitutionnelle io zao de napetrany tsara mihitsy hoe raha mbola tsy mitsangana ozy ny androm-panjakana voalaza ny Lalampanorenana de miasa trano izy ireo androm-panjakana miasa nandritra ny transition zay ny voalaza ny Lalampanorenana io Lalampanorenana lantsika tamin'ny 2010 miatra amin'izao fotoana izao io zay le voalaza ny le Lalampanorenana tsika tsy mbola nanana lalàna ankoatran'io ary azadinoana fa tsy nisy nanerany ny Rajaonarimampianina rakoto manana martial ery tsisy nanery azy mihitsy hoe tsy maintsy amin'ity constitution ty ianao manao investiture sitrapony zany tsy nisy fanerena de dikan'izay izy raha nanao fianianana tamin'io constitution de voatery anaja ny constitution nanaovany fianianan'io fa manjary lasa mihatsara velatsira hoe aoko nahoana kosa zay no voatazana hoe fitondrana rehetra impiry ny fandimy teo tsy nitazomina tamin'io satria ny fitondrana rehetra ny fandimy teo tompoko tsy nanao investiture tamin'io constitution milaza hoe 12 volana io ianao ihany nanao investiture tamin'io constitution de la 4e république io tsy nisy nanery anao teo ary tsy nisy ny tenanao hoe ambanana basy ianao hotofirina ianao raha ohatra ka tsy tia constitution ty mihitsy nanaovana ary ianao koa tsy ny teny hoe za tsy te hanao investiture tsy te prêter serment amin'ny constitution fa alona iana le constitution tamin'ny androny Zafy na hoe alona iana le constitution tamin'ny androny Jijeratsiraka non fantatrao tsara zany hoe en connaissance de cause en parfaite connaissance de cause ianao zany nilatsaka hofidiana aloha hoe ty Lalampanorenana ty ny fea rehefa avy eo raha tsy nety taminao io afaka tsy nilatsaka angenao e fa nanina ianao no nilatsaka nefa ny aveo tsy tanterahanao le izy zany ange le problème atsika ao anatin'le de io am'izay le fitondram-panjakana fa rojoitiny am'izay tombotsoany zay mapetipety azy io Lalampanorenana io de zay no nyteneny io nge ozy toa tsisy asa aloha zay tsy fantatra aloha ministry ny fitsarana ianao tsy fantatra aloha ozy na misy lalàna manery hoe tsy maintsy mitsangana daholo fa na amin'ny ampahany fotsiny non marina tokoa fa tsisy lalàna angamba miteny hoe tsy maintsy mitsangana daholo fa tsisy lalàna koa miteny hoe ny ampahany ihany no mitsangana l'inverse est également vrai rehefa manao raisonnement par l'absurde ianao zany de alefatsika koa zay raisonnement par l'absurde zay hoe eka tsisy lalàna tokoa nilaza hoe tsy maintsy feny daholo mpikambana rehetrarehetra fa tsisy lalàna koa milaza hoe azonao atao amin'ny ampahany zay faharoa zay fahatelo
de le efa fandikana vilana Lalampanorenana nananganana le haute cour constitutionnelle de mbola tadiavina dika vilana ndray koa le Lalampanorenana am'le fananganana le haute cour de justice. Fandikana vilana ny Lalampanorenana mihitsy ny filazana fa hoe azo atao tsara mametraka an'le haute cour de justice na de mbola tsy feno aza mpikambana ao aminy. Diso ihany koa ny filazana hoe tsy misy fepotona mazava amin'ny tokony hananganana si tena misy tompoko fepotona mazava de ovakitsika le voalaza ny Lalampanorenana ao amin'ny andininy fahenina amin'ny fitopolo amby zato article 167 de la constitution mazava be miariary tahaka ny masoandro be lohatony io. Afin de respecter le prescrit constitutionnel, le président de la République, dans un délai de 12 mois à compter de son investiture, invite les instances compétentes à désigner les membres qui composeront la haute cour constitutionnelle afin de procéder, dès l'expiration de ce délai, à l'installation de la haute cour de justice. Toute partie justifiant d'un intérêt peut saisir les institutions compétentes de demande de sanction en cas de carence. Raha vakiny ho andininy fafito amby mpolo amby zato io tsy afaka miala amin'ny déchéance mihitsy ny filohan'ny république raha vao tsy mametraka ny haute cour de justice io de lasa am'izay mitady hevitra zany iarovan-tena zay miala tsiny fa farifelo le hevitra iarovan-tena andohanao débat araky ny lalàna aritsika ijerevany mitombona ve zany teny ministry ny fitsarana zany hoe anko ny régime rehetra ny fandimby veranga tsy navita nametraka azy de nahoana zay nikianina rehefa mametraka an'io angamba kosany zany ozy efa tena tsy haiko tsony zay fomba ilazanany zany nahoana ny fitondrana am'izao fotoana zao nikianina nefa efa mba miezaka ay sara le ezaka nataonareo le ezaka nataonareo ne mazava zao ny ezaka tokony nataonareo. Andininy fa 5 amby 10 amby zato alinéa faharoa anaty Lalampanorenana de mipetraka mazava mivaky manao hoe les textes à caractère législatif relatif à la mise en place des institutions et organes, ainsi que les autres lois d'application prévues par la présente constitution sont pris par voie d'ordonnance. Ny lalàna rehetra zay manana ny ritsan-teny rehetra zay manana endrika lalàna ka mifandraika amin'ny fananganana androm-panjakana na rafim-panjakana institution et organes ary ny lalàna ampiarana ny voalazany ty Lalampanorenana ity hoy ny andininy fa 5 amby 10 amby zato alinéa faharoa anatin'ny constitution de raisina amin'ny alalany didy itsivolana ordonnance iza manao ny ordonnance moa tsy ny filohan'ny république zany hoe misy zavatra tokony nataon'ny filohan'ny république fa tsy nataony tsy miankina tamin'izany izy araka le teny ministre teo hoe inge volonté atsika rehetra ko iza zany atsona zany raha kotsy raha be ty andalana atsika citoyen lambda ty te andao iaranangana le haute cour de justice non ny andraikitra tsika rehetra ary zay kosa tena faniliana andraikitra tsy azo ekena inadmissible mihitsy ny andraikitra tsika rehetra de hoe manaytaitra aiza le haute cour de justice alefaso ny fifidiana satria fantatra tsara io angetsy hoe tampoka teo ny fo maraina tamin'ny raiky amby 30 ny volana aogostra fa hoe maty tsika fa tokony natao malo ny farafatarany fanekena amfidina convocation des électeurs zay fa raha vao tsy zay de tsy tratra le fananganana haute cour de justice mais non 25 janvier 2014 anao vao nianina tamin'io Lalampanorenana io de fa tokony mahafantatra an'izay voalazan'io hoe ty tsy maintsy ajaiko ty fa zao manko kenda mivomangana sesiky ny tanany le mpitondra fanjakana ny azakazaka tsy tianao communal io fa io communal io ary soa ihany nampandrentsika teto amin'ny onjapeo tena nanazava amin'ny antsipirenana io mihitsiny hoe zao ny conséquences grave inimaginable tsy azony saina eritreretana akory ny fetraikany tsy fanaovanao an'io fifidiana communal io mainy afina tsangany le mpitondra fanjakana te hitady manœuvre dilatoire tsy nanaovana le fifidiana communal ka mifototra amin'ny tenany io nge tonga am'le fitenena elan'ny toratorany ianao rehefa elan'ny toratorany ianao tsy maintsy avovo maso nangatra ihany ray androany da nitady manœuvre nanao manœuvre dilatoire tsy anaovana l'élection communale kanjo mifototra aminao le izy zao hoe ny tsy fanaovanao l'élection communale motif d'empêchement ampiongana anao afaka fotoana fohy araka ny voalazany Lalampanorenana tsy mila midina andalambe kory ny vahoaka malagasy tsy mila misy coup d'état sy ny sisa kory fa raha ny Lalampanorenana fotsiny de lasa am'izay le hoe toute partie justifiant d'un intérêt peut saisir les institutions compétentes de demande de sanction en cas de carence.
ahoana ny lazan'ny ministre ny fitsarana fa volonté atsika rehetrarehetra io andraikitsika rehetrarehetra tsy andraikitra mpanatateraka tsy andraikitra fitondrana andraikitra reo fitondrana io araka ny voalaza ny 520 amin'ny zato ny lalampanorenana io par voie d'ordonnance nge ny lalàna à caractère législatif relative à la mise en place des institutions et organes zany hoe azon'ny filohan'ny république natao tamin'ny alalany didy tsy volana io tompoko nareo mpanatateraka mihitsy zany ny tena entièrement et les seuls responsables tsy mahatateraka an'io fananganana na haute cour de justice io zany hoe ny filoham-pirenena dia manana andraikitra andray didy tsy volana entina ametrana andreo androm-panjakana rehetra voalaza ny constitution mazava araka zany a tena mazava be fa tsy voafehy amin'ny fepotona amin'ny fandaninany lalàna kory ny fanaovana ny tsy volana ka hoe afana mamoaka lalàna amin'ny fepotona haingana zany amin'ny fotoana rehetra zay ordonnance zay rehefa hitanao hoe urgente ary fantatrao fa 12 volana amin'ny fepotona amin'ny constitution anao tokony nanao any ordonnance io ianao amin'ny mafilohan'ny république anao manana an'izay fahafana amin'ny légiférer par ordonnance izay manao lalàna amin'ny alalan'ny ordonnance izay zany hoe mititsika tenenao anatin'izay dia mazava be zany fa ny filohan'ny république no nomeny lalampanorenana andraikitra andray ny fepetra rehetra ametrana andreo antsim-panjakana voalaza ny lalampanorenandreo dans la haute cour de justice ary ny fepotona anaovana an'izany dia tsy misy hoe voafetra mihitsy ho 12 volana mba tsy hatonga amin'ny filoha mety ahongana satria tsy nanaja n'izay 12 volana voalaza ny lalampanorenana amin'ny fametrahana ny haute cour de justice zay fa naizanina tsy zany aza nandeha atao ara zany hoe hiafina zany ao ambadiko ny tokony lalàna eny anivony inona moa izy teo lalàna eny anivony anteminera-pirenena ihany io afaka nanao session extraordinaire zavatra tsisy dikany 3 fois rien aza anaovanao session extraordinaire foana ko maika fa zava-dehibe ekina amin'ny fiainanao ary ekina amin'ny fiainam-pirenena ary ekina no avinao rapitso manomboka amin'ny 2015 mety ampiongana na tsy ampiongana anao dia ahoana tsy convoquenao session extraordinaire raha mbola hiafinao ambadiko hoe ka ny lalàna ary zao koa zay nahitantsika tsara hoe misy mauvaise foi avy amin'ilay mpitondra fanjakana naninona n'izao vao mandeha amin'ny conseil de gouvernement ay ve azo atao mandeha amin'ny conseil de gouvernement araka ny tenin'le ministre teo hoe andeha ao anaty conseil de gouvernement zao fandinianan'io naninona n'izao vao natao naninona ny tsy natao nanomboka tamin'ny 20 volana janoary 2015 tout en sachant pertinemment mahafantatra tsara le mpitondra fanjakana fa io antony mampiongana azy raha vao tsy tanterahany mamita bahoaka nge zany noho ny mahay amin'izay ny endimboanjo izy ny fitenenan'ny tanora zay dia hoe andeha andeha ao anaty conseil de gouvernement na filan-kevitra ny gouvernement tamin'ny fandiniana io ka raha ninona tsy natao hatramin'izay nefa efa fantatrao tsara ny voalazany io andiny fa 520 amin'ny zato lalampanorenana io hoe par voie d'ordonnance na diditsy volana nanangananao an'io zay zany zavatra tiatsika ambara ao anatin'ilay izy hoe tadidio tsara fa reo andininy anankiroa article 167 sy article 165 alinéa roa alinéa faharoa no vakitsika ireo dia tena mamaritra mazava fa tsy misy excuse tsy misy fialana tsiny na ray azaka azo ekena avy amin'ny fitondram-panjakana raha tsy mitsangana io haute cour de justice io satria raha vakinao mazava le article 167 ny tenentsika atao efa miteny ngizy hoe mba hanajanao ny voasoratra lalampandrena afin de respecter le prescrit constitutionnel tsy ahitana mihitsy ao singa afana milaza hoe misy tranga manokana na exception ka azo ekena ny tsy fahafana manangana le haute cour de justice ka hitenena ministre hoe tsy azo tazominao responsable kosa zay efa mba niezaka zay non il n'y a pas d'exception qui tienne tsy misy exception mipetraka mihitsy io ao anatiny io resaka fananganana ny haute cour de justice io tsy nilaza mihitsy ny lalampanorenana hoe tsy maintsy atsanganao anatin'ny 12 volana raha tsy hoe nga hoe misy an'izao non tsy niteny an'izay ny lalampanorenana fa ny adidinao zany vao mipetraka teo anao matoa anao nomena 12 volana dia satria tokony ho vitanao anatin'ny 12 volana io ary matoa koa nomena 12 volana efa voakajikajy tao anatin'ny lalampanorenana taona igny zany satria nieritreretana fa ho atao mifanisy ireo fifidianandreo ary efa fantatra zany tao anatin'ilay kitabom-bola amin'ny pasem efa nanomana ny sehatra raisam-pirenena hoe tia voly tia omenanareo anaovanareo fifidianana satria fantatra tsara fa ilainareo manao fifidianana communal afahana manao ny élection ny conseil régional élection ny conseil provincial sy ny sisa rehefa avy eo afahana mametraka ny sénat afahana mametraka ny haute cour de justice any zay azavaiko zay tena tsy manana excuse na ray tsy afaka miala mihitsy ny fitondram-panjakana na dia amin'ny kely de kely azy
ary zao le 12 volana de nazavabe ihany koa voalaza ny constitution io article 167 dans un délai de 12 mois à compter de son investiture. Ao anatiny 12 volana miainga amin'ny fotoana nanaovany ny fianianana, zany hoe 5 janoary 2024. Tokony nanainga zany ny filohan'ny repoblika andreo androm-panjakana rehetra anindry ny solotenany ao anatin'ny haute cour de justice. Tsy milaza mihitsy ny Lalampanorenana fa aorianany fitsanganan'ny androm-panjakana rehetra ny manomboka ny fepotena 12 volana fa aorianany investiture. So de teny manko anao hoe rehefa kan Sénat mbola tsisy de mbola tsy mikompte zany le 12 volana fa raha tsy mitsangana le Sénat tsy mikompte io. Raha tsy mitsangana ihany koa le au conseil des droits de l'homme, misy an'izay koa manko misy solotenany au conseil des droits de l'homme ihany koa anatin'le haute cour de justice. Tsy hoe tapitra voatsangana ny au conseil des droits de l'homme zay ianao vo andeha anisan'le 12 volana. Non, manisan'ny 12 volana ianao vo nigadona ny 5 janoary 2024. Zany hoe tiatsika lazaina ninona aloha fanazavanao ataon'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao na minisitry ny Fitsarana io, raha tena te hanaja ny Lalampanorenana de tsy afa-bela mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao e. Ary raha hiala ndraikitra indray hoe ka misy ny androm-panjakana mbola tsy tafatsangana amin'ny Sénat sy ny au conseil des droits de l'homme io tianyteneny io, reo mbola tsy tafatsangana amin'izao fotoana izao. Raha ny Sénat dia azo natao tsara ary mbola manam-pirofo ny tenitsika teo ihany hoe mbola responsabilité an'ity mpitondra fanjakana ity zany, ary tsy azony ahilika amintsika rehetra hoe andraikitsika rehetra io fa tena andraikitra io fa efa napana tanteraka io mihitsiny, satria tokony ho vita tamin'ity taona ity mihitsy nge ny fifidianana an'io Sénat io, fifidianana an'io loholona io e. Satria miankina amin'ny fifidianaben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina ny tanàna ary ny mpanolo-tsaina communal izay resaka Sénat izay. Mpifidy vaventy manko no mifidy an'io Sénat io. Fidy vaventy mifidy ny mpikambana ao anatin'ny faritra sy ny faritany zay andrafitra an'io grands électeurs ny Sénat io. Fa ny lalàna efa lany hatramin'izay de miainga amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ireo conseillers municipaux et conseillers communaux ny famaritana an'ireo mpifidy lehibe reo. Zany hoe ny maire sy ny conseil municipal na ny conseil communal ny fidiny eo amin'ny faritra de avy eo voafidy amin'izay indray zay voafidy amin'izay indray mifidiny any amin'ny faritany. Zany hoe raha vita ny élection communale ou élection municipale de azo natao avy hatrany ny élection any conseillers régionaux sy ny conseillers provinciaux. Zany hoe tsy afa miala mihitsy mpitondra fanjakana, nanana 12 volana izy nanaovana ny fifidianana ben'ny tanàna tompoko. Raha ohatra natao tamin'ny mois de novembre ohatra zao le fifidianana ben'ny tanàna, zao moa efa tsy possible atsony satria 90 jours ny fepotona nomeny lalàna nanaovanao an'le convocation des électeurs. Zany efa tamin'ny 30 aogostra 30 aogostra ny tokony nanaovanao an'izany, efa tsy possible atsony izy zao. D'ailleurs amin'ny fanteneny zany eo anatin'ny senita hoe impossible ny anatanterahana ny fifidianana communal amin'ity taona ity. De ny zavatra misy ao anatin'le zany de tsotra. Efa fantatrao zay fa hoe 12 volana nomeny Lalampanorenana anao anangananao ny haute cour de justice io. Fantatrao fa miankina amin'ny élection communale ny anaovanao an'le fifidianana sénateur. De naninona tsy natao responsabilité ny mpitondra fanjakana misy amin'izao fotoana izao zany. Ny haute cour na savady le haut conseil des droits de l'homme de ny lalàna ny mamaritra mpikambana ao aminy. Zany hoe azo natao tsara ny mametraka azy ao anatin'ny fotoana fohy. Zay le teneniko teo karaha anao session extraordinaire avy anao impirina anao session extraordinaire raha tena nisy ny volonté, satria zany le tenenin'ny ministre de hoe volonté haute cour. Ka iza le volonté naninona tsy natao ary io amin'izay vao manomboka mafy tsinona le adevitra amin'le haute cour de justice zay ianao vao hoe azo natao ngy ary andeha amin'ny conseil de gouvernement naninona tsy natao hatramin'izay ary zay fitenin'ny ministre zay mihitsy andeha amin'ny conseil de gouvernement de vao mainka manam-pirofo ny tenitsika hoe mpanatanteraka zany ny tena responsable atao ary mpanatanteraka zany ny tompona andraikitra manao zay tsy avitanany io fananganana haute cour de justice ao anatin'ny fepotona takiany Lalampanorenana. Zay hoa le niteneniko hoe nitady tompony na emitra ny fandiniana ny sata manokana Antananarivo zany mba ilazana hoe tsy vita amin'ity taona ity fifidianana communal kanjo ny sapotona tany amin'ny tany le ça s'est retourné contre eux ozy ny teny vahiny.
azonao tao tsara mihitsy nanitsy ary namboatra n'izany sata manokana Antananarivo zany raha tena nilainy tao anatiny ny session extraordinaire farany iny de tonga de natao ny fifidiana be ny tanàna rehefa avy eo fifatara loatra hoa sao ve anao vao convoquer session extraordinaire de torameny olona am'le anao session extraordinaire hony andro vitsivitsy melohan'ny session ordinaire manomboka normal io moa tsy zavatra mahagaga fa mpitondra fanjakana aza nanao session ordinaire efatra amby roapolo ora no convoqueny azy andro telo andro roa talohan'ny session ordinaire de mbola miconvoquer session extraordinaire zany hoe tsy mahagaga amty mpitondra fanjakana ty fa mahay mandika lalana nefa mpizatra mpandika lalana loatra fa nititsika tenenina ao anatin'izay averiko ombenombeny ty manko fomba ny ty fitondram-panjakana ty mihitsy no manilika hoe nianina aza tsy nanao nianina ny tompona ndraikitra fa izy ohatrany hoe lafatra tanteraka non tsy misy mpitondra teo aloha no tereny Lalampanorenana ohatra nareo zao satria nareo ny anina ary manaiky hiasa ao ambany constitution de la 4e république fitondrana teo aloha ny na niteteza mitana dideratsiraka na Ravalmanana na Zafy Albert tsy miasa tao ambany ny constitution de la 4e république fa nareo niasa tao ambany ny constitution de la 4e république zay nanery anio nametraka ny fepotona 12 volana io tany aloha mbola afaka miteny hoe eny ohatra zao tamin'ny andro Marc Ravalmanana nasiana le haute cour de justice fa ozy izy hoe ka tsisy fepotona io tsinona ka de narirarirany fetsy izy fa zao ity constitution de la 4e république ty misy hoe 12 volana mihitsy voatery enao manao anio tsy mahazo maka excuse zany enao hoe ka nyteo aloha raha tsy navitan'io zay efa mba miezaka indray ka nyteo aloha nga nitereny 12 volana ary enao tsy afaka iteny mihitsy hoe ako zay kosa ve non enao mahalala n'io constitution io nanao investiture tamin'io nilatsaka hofidiana tamban'io constitution io tsy afaka iteny mihitsy enao zany hoe za tsy nahalala an'le izy mauvaise foi zany raha ohatra ka zany zay rehetrarehetra zay ny afahantsika amiteny hoe miala tsiny enao ny antoka sy ninina fa anaja ny Lalampanorenana de atsao le Lalampanorenana fa io zany zao de mazava tsara mikatso manko io ny fanjakana tena mikatso mihitsy ny fanjakana ao anatin'io resaka haute cour de justice io tapina tanteraka ny domin'ny fanjakana amin'io satria tsy napozy niny zavatra iny hoe ionganeto ka itsika de lasa am'izay nampiakarina tsehatra minisitry ny Fitsarana fa vao mainka loza koa le valy teny nambarana aizany Lalampanorenana milaza an'izany hoe natsanganao fotsiny haute cour de justice tsy fenony ao anatiny tsisy Lalampanorenana milaza an'izany mihitsiny ary mbola mitoetra foana ary miziriziry tsy azo idivirana eo le hoe toute partie justifiant d'un intérêt peut saisir les institutions compétentes de demande de sanction en cas de carence nizaniza de afaka mitory rehefa manana intérêt za zao ohatra hoe te hilatsaka be ny tanàna zany ohatra zany de tsy afaka milatsaka je justifie d'un intérêt lasa zany itory eo anatrehan'ny institution compétente zay haute cour constitutionnelle fa manao ny andraikitry ny haute cour de justice araka ny voalaza ny article 166 168 raha tsy diso mazava be tena non article 167 alinéa 2 ngamba raha tsy diso ka milaza an'izay de lasa zany nitory eo anatrehan'ny Fitsarana tsy maintsy mistatuer am'izay le sanction en cas de carence zay ny Fitsarana de le haute cour constitutionnelle io arak'izay voalaza Lalampanorenana izay fa le izy ny zavatra tokony hipetrahana foana de le toe-tsaina esprit namarita ny constitution namarita ny olona nandrafitra ny Lalampanorenana na tonga ny olona nandrafitra ny Lalampanorenana io ny resaka n'izay resaka haute cour de justice izay tao anatin'ny esprit ny constitution tompoko de mazava be 12 volana mba tsy hafahan'le mpitondra fanjakana ho tsy maty manoty eo zay mihitsy ny dikan'le hoe asiana saza le izy raha ohatra ka tsy vita zay mihitsy ny dikan'le hoe atao ferana 12 volana satria niala tamin'ny andro Ravalmanana ho de nielandro Ravalmanana foana nga moa io misy fepotony ho ataotsika io efa tsy nataony mihitsy nialaala foana nge ny fitondram-panjakana Ravalmanana tamin'izany fotoana zany de mba hialana tamin'izay natonga n'le fitondram-panjakana natonga n'le constituant zany mpandrafitra ny Lalampanorenana tamin'izany hoe asivo fepotona 12 volana ty am'izay voazy io ary tsy misy exception anatin'io zay ny adevitra ditsika apetrako anatin'izay fa samy mandingitsika rehetra zay manatsaina de mandinika zay manam-panahy ihany koa dia mieritreritra hoe ahoana zany inona zany ny toy an'izay mandamina ve sa tsy mandamina izay resaka nataon'ny ministry ny Fitsarana izay